Nisy ahoana aitrano goavana tokony ho tamin'ny 12 omaly teny amin'ny fokotany Betavoangy commune Itaosy. Fivarota-kazo lehibe iray no nirehitra ary kila tsy nisy azo ndraisina intsony ny entana sy ny masinina rehetra nampiasaina tao. Fipoahana ny ainga avy tao amin'ny trano ireo mpiambina Rolany ny avian'ny afo, saingy tsy mbola nataitranom-ponina manodidina izany tamin'ny voalohany, saingy noho ny afaka fotoana fohy dia nidedaka ny afo ary tsy voafehy intsony. Tonga avy hatrany ny mpitandro ny filaminana sy ny jirama rehefa nantsony ny mponina ary nanomboka ny famonoana ny afo tamin'ny alalan'ny so. Tsy tonga ara-potoana kosa ny mpamonjy voina raha tsy tamin'ny 3 maraina kanefa efa tamin'ny 12 no nantsony. Laza izy ireo fa mila mameno taratasy sy mila solika 12 litatra vao afaka miainga. Rehefa tonga nefa izy ireo dia mbola fiara tsy misy rano no nentin'izy ireo, sofa tsy nisy ny anana fohy. Omena n'izy ary ny tsiny. Tena mandray aina ndraiky ny ara-potoana tokoa ve ny mpamonjy voina eto amintsika sa rehefa misy aina fohy vao taitra. Soa nefa fa tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy nisy ny ainana fohy. Tamin'ny 12 izany nanomboka may le trano dia ny jirama sy ny polisy izany nisorana be da be voalohany satria izy ny tonga voalohany teo. Fa ny eo amin'ilay pompe zany nanomboka tamin'ny 12 manomboka ntsona amin'ny pompe, mila carburant hono, mila taratasy adika hono ny carburant 15 litre, nefa n'ilay zavatra efa midodaka amin'ny 12 manomboka miantsona olona amin'ny 3 maraina zay vao misy pompe tonga teo. Amin'izay mbola pompe anankiray kely no tonga teo zay vao nisy anankiray tonga, avy amin'ny 4 sasa maraina zay vao tonga mety tonga tsikelikely ny pompe. Tsisy rano, tsisy fampitadiavana ny rano, ny fokon'olona teto niaraka ny makarano amin'ny sio manondranondraka an'ilay izy fa ny pompe mbola mitady rano eraky ny tanàna fa ity dia namonjy dia isehoany moa izany zao dia tsy hita hoe aiza na aiza fa namonjy satria le lanafy tena enjana be moa ny fokon'olona no namonjy dia misaotra betsaka ny polisy sy ny jirama moa izany ny isaorana be da be satria raha tsy nisy ny jirama sy ny polisy tsy voavonjy ny zavatra rehetrarehetra tana le raha matobeana mety mahita raha tsy voavonjy. Mbola lazay fa izany indray ary ataony tsisy gazoal hono izy fa miantoka gazoal 15 litre. Trano azon'le gardien izany no teo dia tamin'ny 12 nisy zavatra mipoaka tao fa tsy fantatra ihany inona dia vao mipoaka iny tamin'ny 12 dia nandeha le afo dia namonjy daholo aloha ny mponina rehetrarehetra dia tsy nafehan'le afo dia nanomboka amin'izay ny antso an'le ny jirama aloha ny tonga voaloha fa isaorana azy izany sy ny polisy ary nanavitra an'le ramatoabe tao fa raha izany maty iny. Natsona amin'izay ny pompe, tsy nipotra ny pompe fa mila carburant 15 litre dia mbola manao taratasy. Madagascar Information.